Miarahaba tompoko dia kafaliana indray izy dia mety eo Madagasikara ny tokantranonao amin'izao alinalina izao. Tsy ho kavany atsinanana no mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny ilan'ny atsinanan'ny nosy iny raha toka iovaova be izany any amin'ny faritra sisa. Raha ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina ary isy ny orana any amin'ny faritra Nalanjirofo hipakatra aty amin'ny faritra Vatovavy Finany aty. Somary alefaka kosa izany any amin'ny faritra Atsimo atsinanana. Izy kosa nefa nierika ny amin'ny ilan'ny atsinanan'ny afovoantany iny. Ny any amin'ny faritra sisa moa dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro dia hitohy hatrany izay erik'izay any amin'ny ilan'ny atsinanan'ny afovoantany iny raha toka hanorana tandrifon-drahona. Mety ho arahi-kotrika ny any amin'ny ilan'ny andrefana sy ny faritra Iboeny aty. Mbola isatrany moa izany ny orana ny any amin'ny faritra Nalanjirofo sy atsinanana iny ary any Mangoro any. Fa somary alefaka izany ny any amin'ny faritra Vatovavy Finany sy Atsimo atsinanana. Ny any amin'ny faritra sisa dia mbola ifandimby hatrany rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny vinan'ny maripana ary raha ny ambany indrindra tazantsika eo Fianarantsoa ao dia tafidina hatrany amin'ny 5.10 degré Celsius fa raha ny ambony indrindra kosa dia tazantsika any Antsoa ihany tafakatra hatrany amin'ny 5.30 degré Celsius. Raha ho an'ny toetry ny andro ho an'ireo tanan-dehibe sy nosy vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia anorana amin'ny Paris sy Nairobi ary Johannesburg. Andrahoana ny andro any Milan sy Bangkok ary isy ny orana tandrifon-drahona any Maurice fa ho arahi-kotrika izany any Comore any. Ho an'ny Seychelles sy La Réunion moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Hiposaka amin'ny 10 ora mahery 7 minitra ny masoandro amin'ny rahampitso raha toka iletika amin'ny 9 ora mahery 9 minitra. Dia izay indray mamarana ny fotoanantsika ao amin'ny anio mametraka ny veloma mandra-peona tompoko.